Fifidianana 3 Ndao isika no safidy malina, mari-pototra ary voasaina tsara. Alohany handatsantsika vato dia ndao aloha fantaritsika ny fahaizana sy singa takin'ilay asa. Inona no anjara andraikitra izany filoham-pirenena izany? Fantary ihany koa ny mombamomba ireo kandida. Inona ny fari-pahaizany? Efa olom-boafidy ve izy teo aloha? Raha eny, voatanan'daholo ve ny fampanantenana nataony? Naomy ve izany fitantanana izany? Inona ny vina tiany hitondrana ny Madagasikara? Mari-pototra ve ny drafitra fampandrosoana arosony? Misy paikady mazava idina amin'ny kolikoly, afaka tanterahana ao anatin'ny 5 taona ary ny fanandrifa mety ahitanao. Olona madio sy azo itokisana ve izy ireo mpiaradia aminy sa efa voatonona tafiditra na voapanga tamin'ny raha maloto? Raha tiantsika handroso i Madagasikara dia olona mahay sy vonona hanao izany no fidintsika. Aoka isika tsy ho voarebirebin'ny vola sy ny fanomezana maro isan-karazany intsony, fa hanao safidy malina, matotra, mari-pototra ary voasaina tsara.